Za zany tamin'ny voalohany za taloha voafatotra dia nentina ny vavahana ahako dia rehefa avy eo hoe afaka dia mivory tamin'ny anarana fiangonana anankiray dia teo nisy ilay fombafomba-pivavahana hoe raha tsy manao fanatitra ohatr'izao ianao tsy voatao ohatr'izao, raha tsy manao an'izao ianao ny karazana miampafolo-karena ny fanatitra eo amin'ny mpaminany ny karazana fanatitra rehetrarehetra. Tao anatin'izany nefany tsy natsapa hoe na fiadanana satria nirotoroto na ny vola raha tsy ampy foana satria lasa misy tsipitsiny foana ny ao an-trano satria aterina atao fanatitra sy ny rehetrarehetra ny vola. Dia nisy fotoana anankiray tena nangataka an Jesosy na hoe enao mihitsy Jesosy ny tena tadiaviko. Dia nivalian'i Jesosy ny vavako dia tena nifaliana tamin'i Jesosy dia tena nazavain'ny fanahy masina na ny famonjena vitan'i Jesosy sy ny namakian'i Jesosy ny hevitra nampisaraka na tamin'Andriamanitra sy nampahafantariny fanahy masina mihitsy hoe Jesosy ny efa nanao fanatitra rehetrarehetra dia Jesosy ato anatiko dia Jesosy fotsiny mila regleny izay Jesosy ato anatiko dia izay tian'i Jesosy ataoko ny ataoko dia izay tsy asain'i Jesosy atao dia tsy ataoko. Dia nanomboka teo dia nazava dia tena tsapako mihitsy le fiadanana ary tena tsy nirotoroto intsony mihitsy fa dia izay mitady ny famarinana miaraka amin'ny Jesosy foana zany ny fiainako. Dia zaho tena mahatsiaro tena hoe tsapako mihitsy ilay andrian'ny fiadanana Jesosy eo amin'ny fiainako dia tsapako hoe Jesosy ny fanazavana mandaha misy ny ady misy ny zavatra rehetrarehetra fa fantako tena hoe miorina amin'ny vatolampy dia amin'ny Jesosy. Nanavetsatra tokoa ilay izy satria za nametraka olona teo amin'ny lohako hoe mpitarika zany hoe mpitarika dia nisy fotoana saika hoe takona mihitsy zany Jesosy. Dia amin'ny fotoana rehetrarehetra une fois raha tsy mamonjy fivoriana dia manamely tena rehefa tonga any an-trano hoe tsy namonjy fivoriana dia misy zavatra banga indray zany. Ny araka ny zavatra tsapako dia famonjena fivoriana fankatoavana mpanompon'Andriamanitra izay zany ny eritreretiko hoe lalana havonjena. Fa rehefa taty aoriana nampianarina dia nahazo fampianarana tena hoe Jésus seul zany hoe Jesosy mihitsy dia tsapako ny fiadanana. Niala tamiko ny fanamelo tena, niala tamiko ny rotoroto rehetrarehetra zany fa natsapa tsara fiadanana mihitsy na misy fotoana hoe mivavaka fantako foana hoe naizanaiza zany dia miheno anazy Jesosy fa tsy ny famonjena fotoana tsy ny fiasakazahana mankeny sy mankeroa tsy fanaovana asan'Andriamanitra tsy hoe ratsy manao asan'Andriamanitra fa tsy mihitsy ny mavonjy dia tsy mihitsy ny mampiadana fa Jesosy tena tonga ao anatinao dia izay ny tena hitako hoe tsapako amin'izao.